araka ny mahazatra antsika moa hatramin'izay dia tonga indray ny farany taona izay fizaran'ny agence ambinitsoa ny loka ho an'ny ankizy rehetra na feno ny herintaona mihoatra na feno ny fepetra rehetra amin'ny mbola amperinasa zany ny ankizy rehetra dia izay agence ambinitsoa dia mizara loka ho an'ny mpanampy rehetra ka mbola amperinasa sy mbola manohy ny asa rehetra any am-pampiasa. Ny fepetra moa zany takiny eto amin'ny agence ambinitsoa dia ny fanajana ny asa misy ny contrat amin'ny agence ambinitsoa hoe 6 mois anay hatramin'ny herintaona sy tapany ka ny olona rehetra izay nafeno ny herintaona rehetra dia afaka makaloka ato amin'ny agence ambinitsoa avokoa. Herintaona zao no sokafanay dia ny ankizy rehetra feno herintaona, 2 taona, 3 taona hatramin'ny 1 taona dia zarainay loka avokoa. Rahantsika mahita fa efa manetsy ny ankizy navoakanay dia nizaraina vaky ny fizaranay loka. Efa rahantsika mahita moa fa ato rehefa tena hipoka dia hipoka tokoa ny trano satria ny androany zao ny fizaraina loka eo amin'ny 250 isa ny ankizy androany. Ny critère moa zany tsy misy hoe inona fa ho an'ny ankizy rehetra izay mitady asa satria ny agence ambinitsoa no manome asa ho an'ny ankizy hialana amin'ny mpanera sy ny hoe ankizy tratry ny abu ny mpampiasa manao abu dia mijoro ny agence ambinitsoa anampy andreo ankizy ireo anara-maso sy anozoa andreo ankizy ireo dia izahay zany no renim-pia ho an'ny mpanampy rehetra izay mivoakato. Mariana fa ny mpanampy mivoaka tao amin'ny agence ambinitsoa dia tsy mpanampy hatrany ihany izay io no tena mampiavaka anay aloha fa zahay dia misy ny société de sécurité misy ny femme de ménage misy ny nounou, gardien ny chauffeur ny employé de bureau ao anatin'izay ihany koa ny jardinier zany hoe rehefa asa rehetrarehetra zany dia avoakanay ato amin'ny agence ambinitsoa avokoa. Ary ao anatin'izay ihany koa efa fantatry ny ankizy fa ny ankizy ato aminay dia tsy mandoha vola na ny ariary azy. Tamin'ity taon'ity aloha zany dia nahafinaritra izy aloha satria ny tena tanjonay zany dia ampienana ny mpampiasa mitaraina amin'ny mpanampy miala. Ao anatin'izay ihany koa ny hoe io resaka asa trano no resahantsika tsy maintsy misy ny indro kely ozy izy mipandrafitra fa miezaka zany manena an'izay zavatra zay zany hoe raha misy ny faoty ataon'ny mpanampy dia mangataka amin'ny mpampiasa tsy tonga dia anapaka ny contrat avy hatrany fa anarina aloha ny mpanampy satria indraindray mety misy zavatra tsy fantany ao anatin'ilay izy fa indraindray izymise permettre hoe atao anatin'ny tokantrano dia manao izay tiako atao dia ao anatin'izay afaka mi-intervenir ny agence ambinitsoa mananatra dia raha mbola azo anarina dia mbola afaka manohy ny asan'ny mpanampy. Apetraka aloha eto amin'ny agence ambinitsoa fa ny anay dia tsy mpiasa ny ankizy avoakanay fa mpanampy zany hoe manampy ny zavatra tsy feno any mpampiasa. Izay zany ny tanjonay aloha ampahafantarina ny mpampiasa fa ilaina ny mpanampy ary ampahafantarina ny mpanampy ihany koa fa raha tsy misy ny mpampiasa dia tsy misy ny mpampiasa afaka manome karama ho an'ny mpanampy. Dia izay zavatra izay zany hoe mifampila ny rototo ao anatin'izay dia apetraka mazava tsara hoe ny fahendrena, ny fahadiovana, ny fepetra rehetra takinay zany hoe ny abandon de poste, ny mangalatra moa zany apetrakantsika tsy hoe vaky ny trano mpampiasa vao natao nangalatra ny mpanampy anankiray fa ny mangala-pihinana, ny mangala-bola, ny mangala-bady tafiditra ao anatin'izay avokoa. Ny asanay moa tena sapady satria mampiditra olona ny tranon'olona izahay. Ny dikan'izay zany ny enquête aloha ny mianga voalohany indrindra atao ampiasana. Raha misy ny référence ahafahana maka ny toerana niasan'ny mpanampy taloha dia ataonay zay satria misy ny mpampiasa mi-exige an'izay. Raha mahita fa nareo zao mety hoe mivoaka ao an-trano maraina hariva vao mody ao an-trano matetika ny mpanampy ny tena mipetraka 90% à 100% anatin'ny tokantrano. Indraindray ary mety ny kiraro madama ny mpanampy mahita azy hoe ary ny toerana ohatran'izany dia ny enquête ny anay mandeha intelo. Izahay koa moa zany efa hitan'ny mpitandro filaminana ny fomba fiasanay dia nanaiky zareo hoe ampinay nareo. Raha misy izay asa zay zany dia asa maimaimpona avokoa satria ny agence ambinitsoa manao asa soa, manao asa sosialy izahay voalohany indrindra. Dia raha misy ny ahiahanay dia efa eto ihany dia efa tenenay ny mpampiasa misy ny commission ekenay izay fa nefa ampahafantarina ny mpampiasa fa nenay tsy mitovy amin'ilay hoe ankizy any ambanivohitra dia miala frais de déplacement dia ankizy anankiray no hitany ihany dia amin'ny tonga any ilay ankizy mety tsy mety fa eto amin'ny agence ambinitsoa indray mandeha ihany mandony vola. Dia ao anatin'izay raha tsy mety dia afaka manolo mpanampy ny efatra izy. Nefa ny koa izahay
dia mijery ale izy hoe tsy tianay le mpanampy isolosolo matetika ny anatin'ny trano mpampiasa fa eo amin'ny entretien dia efa ahafahanay manampy amin'ny mpampiasa hoe mety na tsy mety ny fomba firesahan'le mpanampy. Ny garantie amin'ny mpampiasa ihany koa zany tianay ho resahana sarotra be ny hoe izahay tsy mitaiza fanahy fa io dia fiaraha-miasa entre ny mpampiasa sy ny mpanampy. Ao anatin'ny contrat dia mazava tsara fa tsy azon'ny mpampiasa atao no mametraka zato isan-jato ny fifikisana ny mpanampy. Misy zao ohatra ny hoe aka collier dia alaivo ny collier ako anaty armoire na alaivo ny vola ao anatin'ny poketra dia iny dia efa ferana eto amin'ny agence Andrinitsoa mba hialana amin'ilay fakapanahy satria na tsara ary ilay mpanampy miala eto ny olombelona afaka mivadika miaratsy. Dia izay zavatra izay zany apetraka foana mifarana eto amin'ny agence ny fiantohana ny mpanampy. Fa nefa kosa dia misy ny investigation obligatoire apetraka zany ny fanaovana visite ny toerana izay hipetrahan'ny mpanampy. Raha ohatra le mpanampy mipetraka avy any ambany avy any Fianaratsoa na avy any Toliary na ohatr'izany tsy maintsy misy olona nivantanany eto dia iny zany dia efa ataonay misy zany efa any amin'ny resaka moraly misy fomba fiasanay manokana mihitsy zany izay na efa nahitan'ny mpampiasanay hoe izahay agence hiezaka ny homatianina hiezaka zany zay anatratra ny tanjona hoe sisy ny zato isan-jato ozy izy amantsy anareo teo fa mba au moins zany le mpampiasa mba mahafa-po hoe hafa ihany maka-panampy ao amin'ny agence Andrinitsoa. Dia ito motivation izay ataonay eto ito apetraka ny mpampiasa fa hoe ny ankizy makato aminay fa mahazo asa maimaim-poana izahay no manara-maso miarany zoany feno herintaona koa izy dia mbola omenay loka maimaim-poana. Efa rahantsika mahita moa efa hatramin'ny 2010 ny nanaovantsika an'io misy ny loka izay rainay misy ny ray hetsy ariary misy ny vilany ny lapoaly ny termosy rahantsika mahita eo zany hoe ireo zavatra ireo dia maimaim-poana avokoa ny ankizy rehetra ary loka eto dia akitsapaka dia samy manana ny anjarany ary mahazo avokoa ny mpanampy rehetra izay mitonga ny soratra anarany. Mariana moa fa resaka mpanampy ny resahantsika ny agence dia tsy mametra ny karama amin'ny mpanampy ny antony dia izao tsy izahay no mahafantatra ny budget ny mpampiasa ny anatin'ny tokantrano fa io mety misy mikarama be mety misy ny olona ambony tsy hitovy mihitsy ny fahefana eo am-pelantanana fa izahay fotsiny resaka ny mpanampy sy ny mpampiasa dia izy rotota no mifanaraka ny karama. Izahay zany tsy manome mihitsy hoe izao ny barème atao aminay fa raha ohatra ka na 200 mialatsiny na 200 ary ny karama zakan'ny mpampiasa zay ny zakany dia izahay fa izahay kosa dia mametraka ny fanajana ny zoma olona anazy direct ny geste sécurité. Io moa zany ny tena mampiavaka anay amin'izy io dia resaka motivation voalohany indrindra ho an'ny mpiasa nefa ihany koa tena izahay tena manantona betsaka ny mpampiasa zany 24 heures sur 24 heures 7 sur 7 ny servicenay dia ao anatin'izay koa ny intervention nay dia gratuit ny alika dia gratuit avokoa anatin'izay. Raha ohatra zareo zany ka maka an'ilay geste sécurité dia mahazo ny femme de ménage maimaim-poana satria ny tanjonay ho an'ny ankizy rehetra eto dia anomezana asa zany mifameno be zany ny asa atao amin'ny agence Andrinitsoa ny lehilahy manao ny asana mpiambina ny vehivavy ny amin'ny resaka fanadiovana ny amin'ny resaka ohatran'izany. Dia misy ny fizarana ray hetsy ariary ny vary ny kilalao an'ny ankizy izay.